Vatsim-pana ediny pasteur Ratanarivo Rabardson. Aoka iombavaka sy atopoko. Ry Andriamanitra ray zanaka fany masina midera sy mankalaza mivoninahitra anao indrindra zahay. Raha tratran'indray izao andro izay nosokafanao tamin'ny famindrampoana izao. Mideranao sy mitsaoka anao zahay. Mivoninahitra anao. Ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Andriamanitra rehetra. Tsara sady mpanao tsara. Andriamanitra mitoetra any maneran'erina. Tsy miova ho maso ny olo mandrakizay. Ary niova Andriamanitra Abrahama, Isaka ary Jakoba. Andriamanitra ray Jesosy Kristy tomponay. Mitondra anay tahaka ny fitondran'ny zanaka tokoa. Ary dia maneho ny voninahitra ao. Tanteraka eo amin'ny fiainanay. Mitsaoka sy mivoninahitra anao zahay. Nohon'ny ny fitantananao ka tratra izao maraim-baovao izao. Ekeo an-trakasitrahana trenao. Ny fanomezam-boninahitra atolotra anao. Jesosy tomponay. Fa mendrika anao izany. Tahaka ny fomba ny anjely ny an-danitra ny masina tompo. Raiso fa vokatry ny fonay manao hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, henjeny vonany ny tany rehetra. Aleluia. Amen. Mbola mitombona amintsika mandrakany avy ny fahasoavana, mampiadanana, avy amin'ny Andriamanitra ray antsika sy Jesosy tompo, ary ny fampiraisana avy amin'ny fanay masina. Amen. Ny ten'Andriamanitra izay fotoantsika media maraina ity dia araka izay voasoratra ao amin'ny filazantsara araka ny Matio toko 4:20. Matio toko 4:20 ny andininy 1 ka hatramin'ny andininy 13. Matthieu chapitre 26 verset 6 à 13. Matthieu 26 6 à 13. Amen ara Jesosy. Ary no ny tany Betania Jesosy tao an-tranony Simona boka dia nanatona azy ny vehivavy anankiray nitondra tavoara alabastara feno menaka manitra sarobidy loatra. Raha nipetraka hinana izy. Fa no nahita izany ny mpianatra dia tezitra ka nanao hoe inona no tondrao fandaniam-poana izao? Fa azo namidy ho lafo be iny ka homena ny malahelo. Ary fantatra Jesosy izay nataonareo ka dia hoy izy taminy. Nahoana ianareo no mampalahelo andray vehivavy? Fa asa soa no nataony tamiko. Fa ny malahelo dia eto aminareo mandrakariva. Fa izaho tsy mba ho eto aminareo mandrakariva. Fa izy nampidina izany menaka manitra izany tamin'ny tenako dia ny hamboatra halevina no nanaovany izany. Lazaiko aminareo marina tokoa. Na aiza amin'izao tontolo izao no hitoriany ity filazantsara ity dia ho lazaina koa izay nataondra vehivavy mba ho fahatsiarovana azy. Amen. Fanomezany sarobidy ho an'i Jesosy. Izany no lohateny izay sintonina avy amin'izao antarazotra masina izao. Fanomezany sarobidy ho an'i Jesosy. Fantatsika tokoa ny tantara fa tao amin'ny tanàna ny Betania nisy an'ireo sakazan'i Jesosy, Lazarosy sy ireo anabaviny Marta sy Maria. Misy milaza fa Maria izay anabavin'ny Lazarosy izao vehivavy izay nositra ny tongotry nositra ny lohan'i Jesosy izao. Nefa koa misy milaza fa Maria hafa. Na Maria anabavin'ny Lazarosy io na Maria hafa io zava-dehibe izao. Nisy vehivavy ray izay nitondra tavoahangy feno diloilo manitra, menaka manitra sarobidy loatra izay nahidiny tamin'ny lohan'i Jesosy rehefa nipetraka hinana Jesosy. Satria araka izao fa fitiavana lehibe satria fantatra fa izany tavoahangy alabastara feno menaka manitra izany dia vidina atao hoe karama amam-bolana izany. Ary
ary dia natolotry indray mandeha ary tsy mba azo atao moa hoe vahana kely dia araraka tsikelikely ary dia izay ihany no mena fa rehefa sokafana dia tsy maintsy vahana hatramin'ny farany. Dia anovakiny ity vavy ity tokoa izany fanomezany tsarobidy tanteraka izany mba ho ny fitiavany. Manamarika fa amin'ny soatoavina na ny valeur teo amin'ity vavy ity dia Jesosy no mitana lalina voalohany. Ry havako, taom-po lalina tokoa ny fitiavana an' Jesosy. Tsy misy anoharana an'izany tao amin'ny fiainana. Vita mialoha ny fanosorana an' Jesosy Kristy ary marina tokoa fa izany fanorana an' Jesosy izany dia ny fanosorana an' Jesosy izany dia vita mialoha satria iroso amin'ny fahafatesana ny tompo aoriana kely izao. Efa ho faty izy, efa ho vonoina. Ary rehefa maty Jesosy ka niazakazaka ireo vehivavy andeha hanositra ny tenan'i Jesosy dia indro efa nitsangana tamin'ny maty izy. Izany hoe tsy tanteraka izany ny fanosorana izay nokasaina tamin'izay. Fa notanterahany ity vehivavy ity kosa mialoha ny fanosorana an' Jesosy. Vitany mialoha ny fanosorana an' Jesosy. Ary dia tanterany izany hafatra sarobidy izany dia ny hoe fanomezam-boninahitra tanteraka an' Jesosy izay atrika fahafatesana. Izay mamely voninahitra an'Andriamanitra tokoa dia omeny voninahitra araka ny Salamo 1:7. Saingy nisy ny zavatra nisy teto dia nisy fomba fiteny hafahafa nataon'ny mpianatra nanao hoe inona no anton'izao fandaniam-poana izao? Inona no anton'izao fandaniam-poana izao? Mindeny fahavalo. Tahaka ny hoe tsy miendrika izany ny tompo Jesosy. Izany no hevitry ny olona saingy tsy nolazaina vantana izany. Tsy mendrika an'izany. Fihetsika sarobidy nataon'ity vavy ity izany ve Jesosy sanatria. Ny vavy dia nahalala ny lanja sy ny toerany Jesosy tompo. Fantany fa mendritry ny andray ny sarobidy indrindra avy aminy ity lehilahy atao hoe Jesosy ity. Notanterahany tamin'ny alan'ny fihetsika tsotra sy manan-danja tokoa aok'izany ny faharasen-dahatra tao anatin'izany. Antsika fiangonana ankehitriny mila manaiky sy miaiky isika fa tena sarobidy tanteraka tokoa amintsika Jesosy. Tsy takatry ny saina tokoa ny maizy azy an' Jesosy. Lehibe sy goavana amin'ny heriny sy ny toetrany ary ny famboniny ny fahatsarany. Raha ny marina dia izao na inona fanomezana tena tsara sy kanto indrindra dia tsy misy tsara ny tompo Jesosy izany. Izany hoe tsy misy mendrika azy ny zavatra rehetra izay atolotra azy aty an-tany saingy kely tamin'ny mpitiavana izany. Inona ary no atolotra ao an' Jesosy ho fanehoana ny famboniny sy ny fahatsarany? Satria an Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy, izao rehetra azo mipony ao aminy, dia tsy misy dia ambony tany tokoa mendrika azy. Ny an'ny tsara indrindra eo masony dia ny foditsika olombelona, ny foroniny araka ny endriny. Ny tena tia indrindra dia ny foditsika zanany natsangany tamin'ny alalan'ny fanamasina. Hoy ny Petera 1:2-7 tapany voalohany hoe 1 Pierre 2:7. Koa ny fahatsarana dia ho anareo izay mino. Ary araka ny diketenombonana moa dia milaza hoe ny mahavato sarobidy an' Jesosy dia ho anareo izay mino. Izany hoe vato sarobidy Jesosy sady izany tsara sady kanto izy ho antsika mino ihany. Ho antsika mino ihany izy no sarobidy sady kanto. Tsy raharahin'ny olona tsy mino izany. Ho anao izay mino azy, aseho amin'i Jesosy sy izao tontolo izao ny fitiavanao azy. Aseho amin'i Jesosy ny famboniny eo amin'ny fiainanao. Izany no mahampiana anao. Ry havako, amin'ity andro ity omeo voninahitra, omeo aja sy hasina Jesosy tomponao sy Andriamanitra ao. Anio ary
aoka hitoetra amponao izany fambonin'Andriamanitra izany, izany mahasarobidy ny fitiavanao an Jesosy izany. Aoka hiseho amin'ny fiainanao manokana sy amin'ny fiainanao anivon'ny fiangonana izany mahasarobidy, mahalehibe, mahafaratampony ny fitiavanao an Jesosy izany. Ingania ny fahamasina iasanantsika ka hanome ilay tsara indrindra eo amin'ny fiainantsika isika. Dia ny fototsika voalohany indrindra, ny asa tanterantsika mba hahatonga ny fanomezam-boninahitra ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, ilay Jesosy Kristy velona masina manan-kira avy amin'ny Nazareta. Dia avako inona ny fanomezan-tsarobidy tsara indrindra omenao an Jesosy anio sy amin'ny fiainanao isanandro. Ho azy ny voninahitra ao antsika ny fampiarezana fiainana avy aminy ary koa ilay fanahiny fanomezan-dehibe ho antsika. Amen. Jesosy malalo, misaotra sy midera mankalaza amin'ny voninahitra anao zahay, satria fanomezan'ny tsarobidy no natolotra ty vehivavy ty ho anahy. Fanomezana lafo vidy natobaka indray mandeha, natao mba hanomanana tokoa ny amin'ilay fahafatesana izay hitranga aoriana kely. Jesosy manalo, nataonao zany fandraisana ny soa nataon'ny vehivavy ty zany, ny kelinao zany, satria efa andehatry ny tena tokoa ianao. Ary dia fanambaranao sahady fa naiza tokoa amin'izao tontolo izao torina filazantsara dia holazaina izay nataon'ra vehivavy mba ho fahatserovana azy, dia nomena voninahitra tokoa izy satria nanome voninahitra anao. Izay koa Jesosy tenome voninahitra anao amin'ny fiainanay. Tsy hitany masonay intsony ho karakaraina ianao, fa ny olonao no karakarainay, ny mpianatrao no jerenay, eny ny vahoakanao no omenay voninahitra ihany koa. Amin'ny tenatera Jesosy sy amin'ny androm-piainana manontolo dia ampianary zahay mba hanome voninahitra ny anaranao, ho tianao amin'ny alalan'ny fitiavana ireo mpiray lova aminay, ireo mpiray-tam-po amin'ny tombo aminay, ireo olona izay nataonao hikarakara ny fanahinay. Ireo mpanomponao izay napetraka ao mba hitarika anay. Ampianary zahay ho tia azy ireny, ampianary zahay hikarakara azy ireny, satria izy ireny koa no solon-tenanao ety amin'ny tany. Saotra sy mankay sitraka tompony izany rehetra izany. Tanao ny ajanao ny voninahitra ry tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Andriamanitra rehetra tsara ny mpanao tsara. Fa ny kosa ny fahasoavana Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny hery ary koa ny fampiraisana avy aminao fanahy masina tsara indrindra. Alleluia. Amen.